fotoana zay afahantsika miaraka eto averiko ihany ny fisaorana fiarabana atsika tsirairay avy zay tonga eto amin'izao toerana izao rehefa nandrea ny fanasana tamin'ny fomba maro samihafa dia atongosika ary atonga eto sika dia tsy ho anay fa tonga eto sika ho an'ilay anarana ambony no ny anarana rehetra ilay anarana tsara indrindra noho ny voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly hoe tsy misy anarana hafa ety ambany masoandro nomena ny olona zona famonjena afa-tsy ny anarana Jesosy Kristy ireriany ary zay anarana tsara indrindra zay zay anarana mavoto zay izay no antony atongavanao eto raha tonga eto ianao dia Jesosy hikasika anao Jesosy hiteny aminao Jesosy amelomelona anao ary anokatra ny mason'ny fonao anokatra ny mason'ny fanahinao ary raisanao ilay tenin'Andriamanitra dia ny fiainana ho anao fotoanantsika moa zany nanomboka tamin'ny sivy rehefa avy eo dia mbola mitohy ihany izy atsika tsirairay avy zay maniry mbola mitoetra moa zany hatramin'ny arivo sorana ny tompo zany raha misy moa antsika hoe efa mila mandeha dia sorana ny tompo nefa natongavantsika nandreny tenin'Andriamanitra dia ny asa rehetrarehetra dia mbola mitohy azanitsika ihany vaovao miandalana hoe oanadray ihany fomba hitorintsika teny izanantsika tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana ho avy rehetra misy toerana anankiray eto ho azay mila mipetraka Rosina ivelany mety mare sorantsika Jesosy fa efa velomana dia atay ny tenin'Andriamanitra amin'izay isika andao aloha ataontsika ny hira le hoe anarana fakely sy miavaka ara-piakarako vatsy tsy ay ampitaina ary tompo izany faleviazany herinao
Aleluia. Manateka mafy ho Jesosy sika. Teka mafy any ho Jesosy sika. Aleluia. Noi vavatsika. Etantsika amin'ny tompo zao fotoana andrenesana ny tenina zao. Ianao Jesosy no nilaza fa tsy mofy ihany no velomany olona fa ny teny rehetra zay aloky ny vavan'Andriamanitra. Marina zany teninao zany satria ny fanahana dia mila velomelomina amin'ny teninao mba hahazoany aina, mba hanamasina azy, mba hamelomelona azy ampitoetra azy eo amin'ny fanatrehanao. Ny teninao Jesosy rehefa nomenao mba hanamasina anay, ary misaotra raha afaka handreza ny teninao zany zay amin'izao fotoana zao, miafina tanteraka ao aminao ato, tsy ho zany ho hita, tsy ho zany ho re, fa ianao irery any. Mahita ny fon'ny olona tsirairay avy zay manatrika an'izao fotoana zao ianao, ny ato anatin'ny trano na ny any ivelan'ny trano, na ny manaraka an'izao en ligne, dia ianao Jesosy tompony hiasa araka ny fombanao, hamoky ny olona tsirairay avy ianao amin'ny teninao, fa manana anjara ao amin'ny fanjakanao izy, manana anjara amin'ny teninao izy zay tonga eto androany. Hitanao ny etaetany, hitanao ny zavatra mety tokony ary avy aminao tena ho anazy, dia ny teninao zany. Miasa Jesosy malala, mihoatra moa zay efa niasanao hatramin'izay, miasa fanamasina mihoatra moa zay efa niasanao hatramin'izay. Teninao dia teny fiainana, ary ny teninao nahariana ny zavatra rehetra. Ary androany rehefa hiasa koa ny teninao, andesa ny teninao zany tompo, ary androdana, andrava, hamokotra zay rehetrarehetra tsy avy aminao, ary ametraka ny teny ny tsirairay avy eo aminao, anana ny fiainana. Ko amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo velona Diany Nazareta, mampaginanay ny feo rehetra tsy avy aminao, tsy manana anjara, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'izao fotoana zao, ary nofika koa dia tsy anana anjara amin'izao fotoana zao, satana sy ny foroky efa paralysé-nay amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona Diany Nazareta, tsy manana anjara amin'izao toerana zao ihany, fa ianao niasa malalaka araka ny fombanao eto Jesosy, ianao niasa malalaka araka izay tianao, fa ndresy zay vonona iain'ny teninao araka ny fiasanao magaly. Halleluja. Amen. Amen. Hoy ny voalaza zany amin'ny fanasana, katsao andrarantsika ny manohy azy hoe katsao zavatra any ambony any amin'ny itoeran'i Kristy. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny ety an-tany. Zay no baiko napetraka ny tompo ho amintsika tsirairay avy raha mandray ny tenin'Andriamanitra tsika. Ary manery anay ny anambarana zany tenin'Andriamanitra zany, satria akaiky ny fotoana zay iverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raolanitra. Akaiky ny fotoana zay iverenan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raolanitra. Te an-tany ianao oviana ianao no niaino toroteny na nijery toroteny na namaky boky toroteny ka niresaka hoe iveriny Jesosy, vonona ve ianao, oviana ianao nandre an'izay farany. Jaranao ny mamaly fa ny zavatra misy eo amin'ny tontolon'ny fitoriana amin'izao fotoana, rehefa mamadibadika ny ainao manjery sika na mijery ny boky zay zaraintsika, hamiditsika, na miaino ny tenin'Andriamanitra any amin'izay toerana alehantsika sika, dia ankavitsiana, tena ankavitsiana ny teny aminao hoe iverin'i Jesosy vonona venao.
marina sadiso tena ankavitsiny nefa izay ny afatra maika indrindra zay ny afatra maika indrindra ny lampitaina ny olona rehetra ny malagasy rehetra ny olombelona rehetra eto Madagasikara any ampitananomasina rehetrarehetra raha mijery ny fiainantsika eto tany ny fitoriana zay iarahana ny fanompoana zay atao dia ohatry ny hoe hijanona ela be eto tany eto sika dia hamorom-ponenana eto tsia hoy ten'Andriamanitra miova amin'ny fanavaozana ny saina miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranao ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady akasitrahana no maro. Ny fanamasina dia nanery taty anatinay, ny fanamasina dia nitaky anay ary nibitsika taminay nanome lalana rehetra sy ny fomba rehetrarehetra ahafahana manao an'izao fotoana izao, ahafahana mitory an'izao tenin'Andriamanitra izao mba hampiomana ny olona ny amin'izany hoe fiverenan'i Jesosy zany, mba hampiomana ny olona ny amin'izany hoe fiverenan'i Jesosy zany. Fa lasa ohatrany efa adino zany zavatra zany. Rehefa miantory teny ianao dia zavatra ny tany no lazaina, rehefa miantory teny ianao dia zavatra zao tontolo zao lazay, rehefa miantory teny ianao dia toy zavatra mombamomba ny tany sy mombamomba ny fiainanao ny resana, tsy hoe tsy ilaina mombamomba ny fiainanao sy mombamomba ny tany, fa misy ny ambonin'izay dia le fanahinao, ny ambonin'izay dia le fanahinao. Ho aiza ianao raha ho avy Jesosy Kristy eny amin'ny rao lanitra? Ho aiza ianao raha ho avy ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo eny amin'ny rao lanitra? Fa na tianao na tsy tianao, na ekenao na tsy ekenao, na ino ianao na tsy ino ianao, dia ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka, ary ny marina dia marina foana. Azay manery anay hiteny ny tenin'Andriamanitra. Mbola tenin'Andriamanitra ny Ezekely any hoe raha hoy zaho raha tsy fanahy hoe ho faty tokoa ianao milotanao, nefa ianao tsy mananatra azy mba hialany mba hidebany, dia ho faty amin'ny heliny tokoa izy. Fa ny rano dia ho adinoko aminao. Fa raha ianao mananatra ny ratsy fanahy tsy hiala amin'ny ratsy ka izy ny tsy manaiky, dia ho faty amin'ny fahotany tokoa izy, ary tsy ho adinoko aminao amin'ny rano. Ny manery aminay raha hitory an'izao tenin'Andriamanitra izao, tsy resaka hoe azo vola avy any aminao, tsy azo fiara avy any aminao, tsy azo materiel be avy any aminao. Tsy zany na ny rahan'i Jesosy anay, ary tsy zany na ny rahana ny apôstôly tamin'izany fotoana rehefa nitory ny filazantsara izy. Fa Jesosy rehefa naniraka ny mpianatra dia hoy izy hoe mandehana sy trano ny boka, atsagano ny maty, areno ny malemy, ary malahelo ampandreneso ny filazantsara ny vaovao mafana. Ny filazantsara zaraina aminao dia izao: hatonga anao anana antoka fa voasoratra any an-danitra ny anaranao. Halleluja. Anananao antoka fa voasoratra any an-danitra ny anaranao. Mety mamontsy taom-pivavahana foana ianao isan-kalahady, na mamontsy taom-pivavahana foana ianao isan-kasabotsy, na tsy haiko hoe andro hafa ankoatran'izay tsy tapaka mihitsy ianao. Ary mety koa ianao tena hoe manana asa fanompoana, tompona ndraikitra, manana anjara asa, fa izao lanitra mbola tsy misokatra ho anao, ary ny anaranao tsy mbola voasoratra any. Satria nanino? Satria mbola misy zavatra anankiray izay mbola mitoetra ao anatinao, dia ota, dia ny fahotana. Afaka manao asa an'Andriamanitra mantsy aho, afaka manao asa fanompoana manko aho, afaka tompona ndraikitra ao amina fiangonana manko aho, afaka mihitsy aho hoe pastera ny anarako, na hoe mpaminary, na hoe bishop, na hoe apôtre, na evangeliste, ninona mety anarako. Fa Jesosy tsy mahalala anahy, Jesosy tsy mahafantatra anahy, satria izaho mpanao meloka. Surprise ho ihany rehefa mitory teny hatramin'izay, surprise rehefa ho avy zany fotoana zany. Satria hoy Jesosy, isy olona ho avy ho tonga eo anatrehako amin'izany fotoana dia hiteny hoe tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, tsy efa nanao fagagana tamin'ny anaranao va izahay, tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izahay. Fa ahoana navalan'i Jesosy azy? Tsy fantatra akory ianareo. Na viaiza, tsy
fantatra akory ianareo atzay atzay. Ry malagasy malala rehetra tianay ianao ary ataopona mihitsy isika tsirairay avy satria ny zavatra mampalahelo anay dia izao be da be ny olona nambakaina, be da be ny olona no fitana, be da be ny olona no norobay satria fampianarana tsy izy nomena azy, toky tsy izy nomena azy, tena Andriamanitra izy nomena azy. Hay zavatra tena misy vitako anatin'ilay tena Andriamanitra kay dia izao ay afaka ampiasaina io anaran'i Jesosy io fa za tsy an'i Jesosy. Tsy zay satria ozy izy hoe naminany tamin'ny anaranao zay, nanao fagagana tamin'ny anaranao zay, namoaka dia miny tamin'ny anaranao zay. Zany hoe le anaran'i Jesosy nampiasay nefa kay Jesosy tsy eo akory, Jesosy tsy eo akory. Fa manino Jesosy ny tsy eo? Satria le ota ny olona mitoetra, satria le ota mbola ao anatin'ny olona tsirairay avy. Izaho miteny amintsika tsirairay avy fa na inona ataontsika, na inona ataontsika, na inona toetra tsara ataontsika, na inona fanomezana omentsika, na inona asa soa ataontsika dia izao na zay, raha mbola misy ota mitoetra ao aminao tsy miditra fanjakana lanitra ianao, tsy miditra fanjakana lanitra ianao. Ka mialoha amin'ny asa, mialoha amin'ny fanompona, mialoha amin'ny fizarana tenin'Andriamanitra dia izao efa voasoratra any an-danitra ve ny anaranao, efa voasoratra any an-danitra ve ny anaranao, eto voasoratra am-piangonana ny anaranao, voasoratra any amin'ny sampana ny anaranao, voasoratra any amin'ny lista maro any ny anaranao sady tsy tapaka ianao amin'ny adidy fa tsy voasoratra any an-danitra ny anaranao. Anisan'ny matiantoka indrindra ianao raha izay, anisan'ny olo sy malahelo indrindra ianao raha izay. Ary zay ny anton'ity fotoana no anty hoe amoazana ny malagasy rehetra, amoazana ny rehetra rehetra mba hiverina amin'ny loharano, hiverina marina amin'ity tenin'Andriamanitra ity, hiverina marina amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Ary tena resantsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Kolosianina hoe ka tsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy, saino ny zavatra any ambony fa tsy ny tia-tany. Eo ny idirantsika zany io tenin'Andriamanitra io. Raha mamaky an'io fotsiny tsika dia eo ambony eo dia miresaka izy zany amin'izay hoe fomba fisainana sy fomba fiainana. Ahoana zany natao? Tsy rarany eto tany ve? Nefa eto tany ny ainana, eto tany manambady aman-janaka, manana asa manararaha, manana fianakaviana, olon'ny fiarahamonina, ary ny adidy tsy anodrasy dia tsy rarahan'izany ve? Atao tsintsinona ve zany? Raha isika ny tenin'Andriamanitra dia ho azavaintsika mombamomba an'izay. Kolosianina 3:7. Kolosianina 3:7 andininy voalohany. Koa niarana tsangana tamin'ny Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Hatreo misy matohateny anankiroa, dia ny anankiray dia hoe katsao ny zavatra any ambony, dia ny faharoa dia hoe saino ny zavatra any ambony. Raha mandray ny tenin'Andriamanitra zany tsika, ny tena sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny fomba fisainantsika, misy transformation zany ho amin'ny fomba fisainantsika sy ny fomba fiainantsika raha to ka milaza kristianintsika. Satria zay ny voalaza teto hoe raha ohatra ianareo ka niarana tsangana tamin'ny Kristy, zavatra misy mantsy zao ry havana dia mampalahelo e. Araka ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Petera sy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina any hoe lasa nohony ataon'ny kristianina lasa hitenenan ratsy ny anaran'Andriamanitra. Nohony ataon'ny kristianina
no lasa hitenenan-dratsy ny filazantsara. Ary zay indrindra anisany ihany koa eo anatin'ny Filipianina hoe napetraka izay mpanafatsiny ny filazantsara, zany hoe hametraka an'ilay tena filazantsara mba hanambara tsara hoe inona tokoa moa ilay famarina ny tenin'Andriamanitra. Ary fahamitsy zay raha toka mahazo anareo beta ampiasana amin'izao mba hitanareo amin'izay hoe inona moa ilay zavatra torinao inona kay moa ilay zavatra resahanao inona ilay zavatra zarainao, mba tsy mandre ononontsony ianao, mba tsy mandre izao olo zao ontsony ianao fa ianao mihitsy ny tonga teto ianao mihitsy ny mandrea ianao mihitsy ny malala. Ary inoko fa hikasika anao Jesosy amin'nyanao an'ity alalanao an'izay sitrapon'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra dia miteny hoe katsao, ten'Andriamanitra dia miteny hoe saina, amin'ny teny frantsay izy dia hoe affectionnez-vous, dia ao anatin'iny koa hoe attachez-vous. Zany hoe raha miresakitsika zany affection zany dia tena avy any amin'ny fo mihitsy zany mieritreretana n'ilay zavatra any an-danitra. Ary avy eo izy miteny hoe attaché, mieritreretra zany hoe zavatra misatasy zany, fatorana zany dia mifanakaiky. Raha ohatra ianao manao grefy amin'izay mpamboly dia rehefa manao grefy ianao amina zavatra anankiray na manao bouture ianao dia fatorana iny, ary rehefa fatoranao iny dia miraikitra iny avy eo dia maniry eo. Zay mihitsy ny tadiavin'i Jesosy amintsika tsirairay avy hoe anana an'izay firaiketana amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay, anana an'izay firaiketana amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay. Manahoana ianao androany? Manahoana toe-ponao androany? Inona ny zavatra mbola mahasarika anao ao am-ponao ao? Inona ny zavatra mbola saintsaininao lalandava? Fa raha teo ankasitrahan'Andriamanitra ianao, ary raha teo hisatoakarina ianao rehefa ho avy Jesosy Kristy eny aminao lanitra, dia lay ianao mikatsaka ny zavatra any ambony ny tena zava-dehibe, ary ianao le misaina ny zavatra any ambony ny tena zava-dehibe. Andriamanitra malala ny ao antsaitsika tsirairay avy, Andriamanitra malala ny ao antsaitsika tsirairay avy. Tsy miteny akory ianao dia fahitany, tsy miresaka akory ianao dia fahitany. Ary zavatra tena ataoko hoe matao misy tena hoe fitakina ny an'Andriamanitra dia zao, n'Andriamanitra zany le ao an-tsainao ao dia fahitany hoe ohatrohatry ny ahoana ianao. Hoy ten'Andriamanitra ny moabolanany hoe ny fo mamory-tsain-dratsy dia halan'Andriamanitra. Vao saina fotsiny za mieritreritra zavatra ratsy dia efa halan'Andriamanitra. Hoy Jesosy, raha misy mijery vehivavy ilazy dia efa nijangajanga taminy tompony zany izy. Zany hoe io sainao mbola miafonao andohanao io efa Andriamanitra efa mitsara mino. So anao mieritreritra hoe miakta ihany, ny action ihany, fa ny sainao zavatra eritreretiny sainao ao dia efa Andriamanitra efa mitsara an'io hoe manahoana ny toe-tsainao, manahoana ny ao anatinao ao. Dia irosika ary hoe ahoana ary zany hoe katsaka ny zavatra any ambony, saina ny zavatra any ambony fa tsy dia dia-tany. Andiny fadiny, vonohy ny momba ny tenanareo izay dia-tany dia izao: fijangajangana, falotona, firetam-po, faniritin-dratsy, fieremana, dia fanompotsapy zany. Reo zavatra anankidimy reo samy mieritreritra, samy misaintsaina. Raha mitondra baiboly ianao dia angatahako misy ianao manokatra baibolinao dia vakio tsara tsirairay ireo zavatra asain'ny tompo vonoina ireo. Vonohy ny momba ny tenanareo izay dia-tany, fijangajangana raha izay, falotona roa zay, firetam-po telo, faniritin-dratsy efatra, ary fieremana dia fanompotsapy zany. Reo anankidimy reo, raha mbola misy ao aminao reo, mila mialo reo androany, mila mialo reo androany. Tsy misy mihitsy kristianina ka mbola hijangajanga, lasa kristianina anarany fotsiny zany. Faniritin-dratsy,
filalaovan-dratsy, fieremana, falitolo, fanompotsamo zany rehetra zany a mila ialana. Zao taranaka miaina am'izao vaninandro ianantsika izao 2021 zao dia zao le antsoina hoe société sexuelle. Zay manao zany tsy misy mampahiry ny fahadiovana hitanao foto amposiana hitsagatsaka amposiana no fanabeazana azy nefa olona mbola tsy manavady dia nefa firenena kristiana, nefa vahoaka kristiana, nefa tokantrano kristiana miantso ny ray aman-dreny eto androany zay ray mpianakaviana, zay reny mpianakaviana, raiso ny andraikitrao, raisy reny mananao autorité anao amin'ny zanakao mba hiaina ny zanakao amin'ny fahadiovana, mba hiaina ny zanakao amin'ny fahamasinana, mba hiaina ny zanakao ao anatin'izany hoe fiainana ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Inona ny atao hoe fijangajangana? Ny atao hoe fijangajangana voalohany dia ny famitahana ny vady zany, zany hoe miaraka amin'ny olon-kafy ianao raha manambady, mampirafy ianao zany, mampirafy ianao zany, mamitaka ny vadinao ianao, ary zany koa dia efa misosa fotsiny zany amin'izao fotoana, efa zavatra ohatrany hoe zay ny lalàna, zay ny zavatra misy. Amin'izay tany amin'ny orinasa tamoa rehefa tamola ny asa tao anatina orinasa dia hitanao daholo reo mpiara-miasa rehetrarehetra efa manambady reo fa misipasipa daholo eo ampiasanao, ranona miaraka amin'ny ranona, miaraka amin'ny ranona miaraka amin'ny ranona, nefa olona efa manambady aman-janaka fa ao ampiasanao dia miaraka ohatrany vady, fijangajangana, nefa rehefa lahady dia mivavaka, nefa dia milaza fa kristiana. Zany ny zavatra misy, arivotra mitsoka zany zavatra zany. Zay ny anankiray atao hoe fijangajangana. Fijangajangana ihany koa dia zao ny firaisana ara-mofo ivelona ny fanambadiana na mialoha ny fanambadiana, fornication. Tsy planin'Andriamanitra zany. Alleluia. Ho fantatrareo ny marina dia ny marina manafaka anareo tsy ho andefo. Ararotinay ny fotoana androany ity hamafazana anao ny tenin'Andriamanitra. Fa hoy ny voasoratra ao amin'ny Genesis, ary amin'izany raha lehilahy dia anino handao ny rainy sy ny reniny, ny faharoa hikambana amin'ny vadiny, dia ny fahatelo nofra ihany izy roaroa hatreo. Ary amin'izany raha lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny. Zay voalohany aloha misy indépendance zany ao aminao, misy fahamatorana ao aminao, efa lehilahy lehibe ianao, efa olo-dehibe ianao, efa afaka hikarakara tokantranonao, manana asa, manana anton'asa, manana antom-pivelomana hikarakarana ny tokantranonao. Dia avy eo hikamana ny vady, zany izy fiombonana amin'izay zany eo, any amin'ny farany any vao nofo iray any, any vao misy ny firaisana ara-mofo. Zay ny lalàna ny sitrapon'Andriamanitra, zay ny voasoratra amin'ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe 1, 2, 3 io a, io lalàna ny tenin'Andriamanitra. Fa toky Satana dia nanotika an'io, dia nikorotana ambony ambany io, lasa troany mandeha aloha. Dia zay vao 2, zay vao 1. Le 1 dia tsy tanisy hoe tsy mandao ny ray sy ny reny mihitsy fa ao foana ihany, dia mijanona foana ihany. Dia gaga ianao ve fa inona raha mahatonga ty olana rehetrarehetra ity? Tsy fandaovako fahafolo-karena ve? Tsy fandaovako rakitra ve? Tsy fidirako amin'ny asa fanompona ve? Ianao tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra io. Ino no mitana an'izay fa tsy fohy fa mahavonjy, ary sofo tsy lahy dalovana fa mahare.
fa nielokareo moefina mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ka dia tsy miaino anareo izy. Potika le génération zao fotoana satria lasa ny fijangajangana, lasa ny fijangajangana, lasa ny fahatolo miantso any ray aman-dreny izay milaza fa kristiana raiso ny fahefanao. Arao akaiky ny zanakao lahy, arao akaiky ny zanakao vavy, ataovy namanao akaiky mihitsy izy. Io tokantranonao io harofy eo amin'ny anaran'i Jesosy. Aza variana lava Facebook lava, tsy majery ny ao an-trano tsony, tsy majery ny tokantrano tsony, tsy majery ny akanjon'ny ankizy, tsy majery ny fianarany ankizy, tsy majery ny fahasalaman'ny ankizy, fa manitsidina ao amin'ny Facebook eo, manitsidina ao amin'ny tontolo hafa ao, miverena ao amin'ny tokantrano. Ray aman-dreny malala manana andraikitra ianao, tahaka ny Noazy nanana andraikitra, nampiditra ny zanany sy ny vinaviny tao anatin'ny samfiana. Zao lazaiko anao, tsara dia tsara mampianatra ny ankizy amin'ny fianarana mba hahay izy, tsara dia tsara no manabe ny ankizy, tsara dia tsara no manome fitafiana karakara ny ankizy, tsara daholo zany. Fa ny tena tsara indrindra dia ny zanakao tafiditra any an-danitra, ny tena tsara indrindra dia ny zanakao tafiditra any an-danitra miaraka aminao. Halleluja! Famadin'Andriamanitra aminao zany. Ianao ny tompony andraikitra voalohany, ka ny fanontaniana mipetraka aminao dia zao: ianao veloha ray aman-dreny, efa azonao antoka fa voasoratra any an-danitra ny anaranao. Sany mbola ny zanakao no mitaona anao, tompony asa amindra foa ary ikasika anao mba tonga anao hibebaka marina. Fa zay ny zavatra misy a, potika noho ny fijangajangana ny firenena, potika noho ny fijangajangana ny fiarahamonina, fa miverina amin'ny tenin'Andriamanitra tsika. Ary zao lazaiko antsika, ny epistily dia nosoratana ho an'ny fiangonana. Rehefa hoe epistily izy zay a, epitra dia nosoratana ho an'ny fiangonana zany izy zay. Fiangonana dia le fifobadan Jesosy Kristy, fiangonana dia le hoe tempolo ny fanamasina, trano fanahy hitoeran'ny fanjakan'Andriamanitra. Nefa ao amin'ilay fiangonana no hitenenana hoe vonoiny fijangajangana, vonoiny fijangajangana, mila vonoina zany fijangajangana, mila vonoina fijangajangana, mamotika anao io hoy ten'Andriamanitra ny emiky: aoka tsisy amitaka ny vadany fatamorany. Ahoana hoe aoka tsisy amitaka ny vadany fatamorany, manajano vadany fatamorany. Zany zavatra zany a mila apetraka zany ao amin'ny fiangonana. Rehefa nekenao teo anatrehan'ny raha io, raha lehilahy, dia io ny anao tiavo hatramin'ny farany, kolokoloy karakarao. Ary ny voalaza hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo tahaka ny mitiava Kristy ny fiangonana, dia nanolorany tenany hamonjy azy. Zany hoe fala fitiavan'i Jesosy ny fiangonany dia nanolorany tenany hamonjy azy. Ny fala fitiavanao ny vadinao zany raha lehilahy, dia anao manolotra ny tenanao mihitsy hamonjy azy. Amen, asatsy amen. Sakany hoe tana lehilahy zay manaiky an'izany, jereo kely izy zany raha matoa io izy fa manangatanana. Fa za miteny aminao fa raha réglé resaka tsy fifankazahoana ao tokantrano, raha réglé ny resaka hoe fijangajangana, tanan'i Jesosy Kristy tokony tsotra aminao mianakavy, tanan'i Jesosy Kristy tokony tsotra amin'ny ankonanao, matsapa fiadanana ianao, matsapa fisaraka ianao, matsapa fiainana be dia be ianao. Fa satana le zao lazaiko anao hoe satana zany a efa tsisy hevitra tsony amin'izany. Satana tsy afaka mibebaka tsony, ny devoly tsy afaka mibebaka tsony. Ny devoly satana zany ny programa dia efa any amin'ny faharimy rehetrafo izy, efa zay ny asa, zay inona ataony eo na inona tsy ataony eo. Dia izy tsy te handerery any fa ianao tia nosariana any. Ary rehefa tia nosariana any ianao a, dia amin'ny alalan'ny fivavahana ny tena ampiasay, amin'ny alalan'ny fombafomba-pivavahana ny tena ampiasay. Fa ianao aza manaky an'izany. Matoa izy miteny hoe vonoy iza manao ny asa,
ianao zany manao ny asa vonoy momba ny tenanareo ty atany dia fizakazakany zany. Dia ahoana ny amonona an'izany? Pratiquement, concrètement, ahoana ny amonona an'izany? Tenena mafimafy dia ino? Io telefôny io a io ny tena fitaovana anankiray ampiasain'le raha tsy hitsangajangana. Ao daholo ty zareo ty mba hainy vadinao ve kôdiny telefôny anao? Ay, alleluia, sorana tompo zany. Mety misy maty mety tsy azo jereny ny vady mihitsy io telefôny. Telefôninao raha lehilahy tsy azo jereny ny vadinao mihitsy. Fa inona ny ao? Inona ny aferinao ao? Inona ny konokononanao ao? Fa inona voasorana atao anatin'ny baiboly ary inona ny ekena rehefa nanavady? Tsy ho nofo ray ihany izy rehetra, tsy nofo ray ihany izy roa. Zay rehetra anao dia anahy. Nzay tonga mandeha teknôlôjia sisa misy ny telefôninanao dia misy ny telefônina, misy ny kôdinao dia misy ny kôdiny. Hovainisaka mihetsika ny kôdy satria misy zavatra hafahafa ao, misy sary hafahafa ao, misy contact hafahafa ao. Vonoy momba ny tenanareo hoe ty atany. Inona natao? Supprimer le répertoire tsy izy ao. Eto ty atoroko raha tsy hainao supprimer répertoire. Toy zany mbola tadidiko inona supprimer ao ato. Amin'ny anaran'i Jesosy supprimer Jesosy ao atoanao miala le numéro tsy izy rehetrarehetra. Efa miadiady amin'ny vady ao a, fandramandramandraka kely amin'ny vady ao a, dia iny fampijery le telefônina mahita le numéro an'le anankiray. Koko manahoana ianao any zay ena ato mandreraka be dia mifampady efa sentiment io any akady ny hafarany any akady ny hafarany any. Dia voly mody hoe zavatra kely oatra ty no omenao, fa ny hafarany iny ray manontolo iny lasa ny daholo, lasa ny daholo. Ary zay tena mila fiambenana. Ary io telefôny io tena ampiasain'le ratsy io. Io telefôny io tena ampiasain'le ratsy io. Ka concrètement zavatra resahako aminao androany, pratiquement zavatra resahako aminao androany, raha ianao eto, raha ianao manaraka ty toriteny ty, no anatin'izay resaka fijangajangana izay, ao anatin'ny resaka zay hoe fiarahana miafina amin'olon-kafo zay, ary ao anatin'io telefôny io misy azy, atsoy le olona tiako ny vadiko hoe. Amen asasy amen. Atsoy le olona adalana fotsiny ny anasy anao, tsy mitondra makaizy ary tsinitsininy, envoûtement asa maizina. Fa adapoko amin'ny anaran'i Jesosy zao ankehitriny zao. Halleluia. Rehefa vita zay, supprimer ao tanteraka daholo ny rehetrarehetra. Fa aza mitahiry zavatra voahozina ao anaty telefôny, aza mitahiry zavatra ratsika ao anaty telefôny. Andriamanitra ane mahita ny ampontsika ao, Andriamanitra ane mahita ny fiainantsika. Raha zao ny savaina daholo ane smartphone atsika ao, inavy ny ao anatiny ao, inavy ny soratra ao, inavy ny sary ao, inavy ny hira ao. Andriamanitra masina, ary Andriamanitra masina zay a tsy miaroaro fahotana, tsy miaroaro fahotana, fa mandeha amin'ny fahamasinana. Alleluia. Ary Andriamanitra matompo tahaka an'izay aminao, afaka atao zay. Amen. Afaka atao zay. Fa tsy hoe nofony tsy manan-kery, tsy hoe lasera faible. Eny e, lasera faible fa hoy Jesosy hoe mivavava tsy idiranareo amin'ny fakapanahy. Ahoana hoe? Inona solution zany? Rehefa mivavaka dia lasa manino? Rehefa mivavaka dia lasa mahery. Satria misy puissance voaray anao rehefa mivavaka ianao. Ianao nefa tsy haiko hoe manahoana fotoana mba hivavahanao io. Matoa ianao io faible zay dia tsy mivavaka ianao. Tsisy resaka be. Matoa anao mbola handeha vonota, ohatra anao mbola handeha fizangajangana, handeha vony sigara, handeha vony toka,
andevony paraky andevony fatezerana andevony zavatra maro samihafa dia hoy amasainao hoe verifio kely fiainamavaka ao verifio kely manahoana ny rivotra iainan'ny fananao etrerety fotsiny e makagnenao trondro ao anaty rano alaizy ny trondro iny a dia avoay fotsiny eto tanety eto a ataovy ao anaty vilia velona ve maty iny satria mani satria tsy ao le condition tokony iainany tokony verina any anaty rano izy rehefa verina any anaty rano izy a miaina mipelipelika tsara izy dia ohatra izay koa ianao aza sina vavaka ny fiainanao aza sina vavaka ny fiainanao aza sina fitolomana mavaka ny fiainanao dia zay rehefa me malemilemy kely eny ianao me resy eny ianao me trovana eny ianao dia farany a ota efa ody zao dia tsy fantanao tsony hoe ody kifa dia manaiky fotsiny ianao satria faible ianao affaibli ianao ary zavatra ataony satana ry havana malala am'izao fotoana dia ny ampisy distraction amin'ny fiangonana mba ho distrait izy dia tsy hivavaka intsony zany hoe mba ho varina miasa varina milalao varina fitadiavana varina miasa fanompono varina e na zavatra tsy fahotana ary fa mety hoe varina dia rehefa varina ianao a tsy amivavaka ianao a azony ianao fa zany teny amintsika tsirairay avy ataovy sérieux ny fiainam-bavaka ao ataovy sérieux ny fiainam-bavaka ao tantareko zavatra anakiray anao rehefa nivavaka jesosy tao Getsemane tao tena farangidiny hoan jesosy tao rehefa nivavaka izy dia nangataka tamin'ray mihitsy izy négosy tamin'ray izy hoe raha azo atao ray io esory amiko tika boky ty nefa aoka tsy nisitrabokany eny atao fany anao zany hoe efa fatany fa andeha ho atolotra izy efa fatany fa andeha amitany le famonjena amizay izy ary hovolony izy amin'ny maha-olombelona azy fadiranovana izy mafy be taminy zany ary tsy zakany zany dia izy hoe esory amiko tika boky ty raha azo atao fa hoy izy aoka tsy nisitrabokany eny atao fany anao fa io ten'Andriamanitra ao Luka rehefa mamaky an'izay ianao dia hoy izy hoe taorianan'izay dia naniraka anjely Andriamanitra nanomana an Jesosy taorianan'izay dia naniraka anjely Andriamanitra nanomana an Jesosy za milaza aminao ry havana malala rehetrarehetra eto fa ianao anatin'ny fahalenenao io ianao anatin'ny faiblessenao io ianao anatin'ny hoe tsy fahafahanao manao zavatra io ka miaso an Jesosy Kristy ianao mivavaka ianao dia maniraka izy hery ho anao hijoroanao ndray amen maniraka izy manome hery izy hijoroanao ndray alleloia dia tsy tentsony ianao hoe mahery loatra afakapanahy tsy tentsony ianao hoe efa trotraka ny ady-saina fa manatsiara anao ry tompo hoe fa tena hoy ten'Andriamanitra hoe zay rehetrarehetra nateraka Andriamanitra no manino tsy manota satria ny von'Andriamanitra no mitoetra ho aminy hoy ten'Andriamanitra zay rehetrarehetra mandray azy dia manino nomena hery tonga zanak'Andriamanitra hanananao ve zay puissance zay hanananao ve zay puissance zay afaka miteninao ianao rehefa misy olona manadaladalanao hijangajanga sainao mbola menamenana be ahoana re masahiny teninao rehefa no halleloia rehefa tsia dia tsy amianara zao Jesosy mamehero anao fa zany zavatra zany tena teneniko mihitsy tena mamotika ny fiangonana zany zavatra anankiray koa ty fizangazangany ty dia zao ny fisaraha-panambadiana sy ny fanambadiana ray rehefa avy eo divorce et remariage Jesosy Kristy dia nyteny tsara mihitsy hoe noho ny amafonfonareo no natonga an'Andriamanitra nanome taratasy fisaorana tamin'ny Mosesy fa tamin'ny voalohany tsy zany ny fomba an'Andriamanitra noho ny amafonfonareo natonga an'Andriamanitra nampame lettre de divorce any Mosesy fa tamin'Andriamanitra dia tsisy an'izany ary efa mamaky ianao dia n'Andriamanitra dia hoe halako ny fisaoram-bady je hais le divorce je hais le divorce halan'Andriamanitra zany hiditra amresaka famelan-kely ka andro rehefa miresaka an'izay tiavo ny vadanao
amin'ny vadinao. Io ny anao io, précieuse aminao io. Halleluja! Misika tsy tia vatana mihitsy e. Miaravavaka dia mifanao nosy ariva. Ray mandeha bisy alolony ray efa ria faramarana ariva mandeha. Tonga am-piangonana dia ndray tsy hay hoe aiza plasiny dia ndray tsy hay hoe aiza. Ny fahendriky izy dia hoe hikambana amin'ny vatany dia nofo ray ihany izy. Fantatrareo ny marina dia ny marina no nafaka anareo tsy mandeha. Halan'Andriamanitra ny fisaoram-bady. Raha misy misaotra ny vady moa izy ka mapakatra vehivavy hafa dia mijangajanga izy. Ary raha mijangajanga izy tsy miditra fanjakany lanitra izy, tsy miditra fanjakany lanitra izy. Ho anao couple eto, ho anao mpivady eto, tsy fantatra manao ahoana ny fiainanareo. Aza mieritreritra an'izany verena atao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary io koa tsy atao kilalao hoe tena hay tsy izy ty fa le rino izy. Efa nataonao ny aman'eo ny ekenao toeraka Andriamanitra dia zay. Fa tsy ohatran'ny kilalao hoe ohatran'ny mbola tsy tena sérieux le tamin'iny fa kay ty le izy anankiray. Atra matotra be io fanambadiana io. Atra matotra be io fanambadiana io ary mila mipetraka araka ny tenin'Andriamanitra. Halleluja! Ary zay manambady zay voasotra ozy izy dia nijangajanga ihany koa. Tsy haiko mety misy ohatran'izany nareo mety zao. Dia mety tonga saina be anao ahoana ary moa zany zao zany fiainana iny amin'izay. Hoentinao rehetra Jesosy dia Jesosy anazava. Ary mila ifonana ibeba. Inona moa ny ampisaraka? Tsy fifakazahoana, tsy famelan-keloka. Fa hoy tenin'Andriamanitra, Petera nanontany, impiriko no manotamiko ny rahalahy ka tokony avelaka. Areo mamaky. Hatramin'ny impito va? Hoy Jesosy tsy lazaiko anao hoe hatramin'ny impito. Fa lazaiko anao hoe tamin'ny fitopolo impito. Dia calculez zay ao anatin'ny journée. Fa tsy laninao zany. Tsy laninao zany e. C'est à la puissance 70 zany safidy. Dia ao anatin'ny journée anankiray ve ianao. Dia ohatran'izany ny fahatafitohinana sy tsy amelana heloka an'io. Tapitra anao dia misy journée rapitsy dia ohatr'izay ihany rapitsy. Fa tsy hoe le maly efa mipoty dia ny rapitsy zany efa kelikely. Raha tezitra ianareo aza avela tratrany masoandro miletika ny fahatezeranareo. Ny famelan-keloka tena zava-dehibe ihany koa ao anatin'izao fiarahana amin'ny Jesosy zao. Hoy Jesosy ao anatin'ny Kolosiana io dia misy an'izay misy hoe tahaka ny amelana Andriamanitra ny helokareo tahaka ny amelana Kristy ny helokareo naoka ny amelanareo heloka koa. Ary Jesosy dia teny mihitsy hoe ianao raha vao tsy mamela ny heloko ny hafa, Andriamanitra koa tsy amela ny helokao. Mazava be zany. Manahoana indray toe-ponao anatin'izay? Manahoana ny toe-ponao anatin'izay hoe famelan-keloko zay? Fa Andriamanitra mitaky ianao hamela heloka. Na manana ny rariny ianao na tsy manana ny rariny, manana ny marina ianao na tsy manana ny marina, dia izao Andriamanitra mitaky ianao hoe mamela ny heloko ny hafa. Amen. Mamela ny heloko ny hafa. Raha kristianina ianao, milaza fa zanak'Andriamanitra ianao, any Jesosy Kristy ianao, aza manarabaka ny anaran'Andriamanitra. Ka lasa ianao mahitana hoe tsy misy fitiavana ao anatinao. Lasa ianao mahitana hoe misy fahakalana ao anatinao. Inona no afaka atao? Mamela ny heloko tahaka ny amelana izy heloka taminao. Mitsaka tsy raha misy ke natao taminao e. Zavatra tsy mety mihitsy natao taminao. Fa Andriamanitra tsy manisy resaka mihitsy fa tonga dia hoe mamela ianao. Satria io famelan-keloka io no ahafahan'Andriamanitra mamelanao. Hitanareo hoe tsy namela heloka ray volana ianao zao. Ray volana zany Andriamanitra zay tsy namela helokao. Tsy namela heloka herintaona ianao, herintaona zany zay ianao tsy voamela heloka.
marina sa diso dia rehefa tsy ho vela eliko ianao dia ahoana tsy miakatra ianao rehefa ho avy Jesosy Kristy eny aminao lanitra rehefa tonga ny enlèvement dia anisan'ny taraiky ianao satria misy tsy famelan-keloka ao anatinao ahoana rehefa anao mamela heloka ny ahafahanao mamela heloka dia ny ahafahanao mafantatra fa navelan Jesosy heloka ao halleloia misy an'le tantara anankiray le tantaran Jesosy tao anatin'ny baiboly hoe nisy olona nananana trosa be dia rehefa tonga le tompo-trosa dia nangataka le olona nananana le trosa ny teny hoe mamelava alohako sy ny tarany zay sisa dia navelan'le olona le izy dia iny olona nananana trosa izay nefa nanana trosa tamin'olon-kafa izay kena kely lavitra no le trosa be navela taminy anazy dia tsy namelany nefa le olona anankiray nanana ny trosa raha tsy niditra nany apontsy ireny le olona namontsitra an'le trosa zay hoe le olona namelanao trosa iny ane trosa be iny ane ny fanena tamin'le olona anankiray izay nanana ny trosa tary nefa trosa kely tsisy azo arina amin'le nanananao taminy akory dia nitazomy dia niazany any apontsy any dia niverina le tompo-trosa dia nalainy le lehilahy dia niverina tany apontsy zavatra tiako lazaina aminao dia zao fantaro ny famelan-keloka natombotra Jesosy ho anao taiza nisy anao taloha inona ny nataonao taloha inona ny zavatra nalehanao taloha inona ny zavatra saintsainao taloha ratsy avokoa sika tsy mendrika avokoa tsika tao anatin'ny fahatonona avokoa tsika zao na amin'ny rano afotsika ny antsany sika na amelana heloka tsika ary rehefa tsapatsika zay dia ay amela heloka ihany koa tsika alleloia ary zavatra tiako atoro anao dia zao ny olatsika olombelona dia zao tsika maka adversaire olombelona tsika maka adversaire nofo ahoana hoe maka adversaire nofo tsika fa olona io nge tsy fahavalonao ampiasain' Jesosy io ka mbola volana ny toetranao ampiasain' Jesosy io mbola volana ny toetranao fa tsy io ny fahavalonao ka niroza ho an'olona ianao halleloia tsy io ny fahavalonao ka niroza ho an'olona ianao fa hoy tenin'Andriamanitra hoe ny zavatra rehetrarehetra dia miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra saintsaino tsara zay fahavalona zay ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra raha iainanao zay fahavalina tenin'Andriamanitra zay tsy akala olona ianao tsy ho tezitra amin'olona ianao fa fitaovana ampiasain' Jesosy reny lalana sain' Jesosy lalovanao reny mba hiformenanao mba hanamoarana anao tsy visy amintsika manana tantara Josefa zay nakalain'ny rahalahy ary novonony namidiny nataony nasiany ratsy mihitsy fa tamin'ny fotoana anankiray i Josefa ny nanavitra an'ireo rahalahy amin'ireo ray rehefa tonga ny mosary ary natahotra ireo rahalahy Josefa ireo dia nanatona anazy fa Josefa ny teny hoe ianareo nieritreritra n'izany ho ratsy a fa Andriamanitra nieritreritra n'izany ho soa aza miady amin'ny rahalahinao mamelany rahalahinao aza miady amin'ny anabavinao mamelany anabavinao mampaleo olona piraita-po nefa tsy mifankahazo tsy mifankatia miady any amin'ny tribunal miady azosozao maninona raha mandefitra maninona raha mandefitra raha misaina ny zavatra any ambony ianao ke ny any ambony fandeferany raha misaina ny zavatra any ambony ianao ny any ambony dia fiantsany olovakitsika indray zay rehefa aveo hoe misy zavatra ho tafily ao zany hoe raha mamaky ity ten'Andriamanitra tsika dia transformation ana caractère ny diadavin'i Jesosy amiko sy aminao ahoana hoe transformation ana caractère miova ny toetranao miova ny toetsainao miova ny fombanao rehefa niara-mobona tamin'i Jesosy ianao rehefa niara-natsangana tamin'i Jesosy ianao fa tsisy antony ny anananao an Jesosy raha olona tsy amela heloka ianao tsisy antony ny anananao an Jesosy raha olona mbola ao anaty fijangajangana ianao tsisy antony ny anananao an Jesosy raha mbola ao anaty fitiavam-bola ianao halleloia zavatra anankiray toizatsika nataon'le Kolosiana toko fahatelo ny teny izy an'le zavatra vonoana rehetra teo zay fahalotona rehetrarehetra zao ny atoroko anao
tonga dia mamaly izay dia polosiana faraparany any hoe ny entretien-nao io ohatra zao ny entretien ny tomobile dia atao azoro tsara ny menaka zay atao azoro tsara ny vidange sofona filtre sy maro samihafa fa vita entretien tsara ny tomobile ary isosa andeha tsara raha tokony misy isika koa manana entretien tsika miara-panatsika dia ny entretien tsika aoka ny tenin'ny Kristy toetra betsaka ao anatinareo aoka ny tenin'ny Kristy toetra betsaka ao anatinareo dia fampilazahany tonkira amin'ny salamo ao anatinareo zany hoe mira fiderana ao anatinao ao mira fiderana ny an-trano ny an-dalana ny anaty fiara aza hirahira zao tontolo zao makarary fosy mampitomano ny irainao fa hira mananana an' Jesosy iray hira midera an' Jesosy iray hira manirahira n'ilay mpazaka ny mpazaka iraina fa zany teny aminao fa any anaty fiara ianao na eny an-dalana ianao rehefa mivavaka ary manao hira fiderana tonga eo aminao fanatrehan Jesosy ary rehefa misy fanatrehan Jesosy ny fiainanao misy fiadananao misy fizaharanao misy famelan-keloko eo ary devoly tsy afaka hikasikasika anao mihitsy halleloia rehefa ny fiainanao misy fiainam-piderana rehefa ny fiainanao misy fiainam-pakatoavana tsy tia ny devoly zany dia mitsoka izy satria misy ny fanatrehan Jesosy zany misy ny fanatrehan Jesosy zany misy ny fanatrehan Jesosy zany halleloia dia ny tiana hitoriana amintsika zarany aby reto hoe ny fiaina dia Jesosy ny tiana horaisinao Jesosy ny tiana horaisinao fiainanao isanandro fa tsy any amin'ilay fomba hoe mandeha mivavaka lahady mandeha mivavaka sabotsy fa latsinainy hatramin'ny latsinainy Jesosy ao am-ponao janvier ka hatramin'ny décembre Jesosy no am-ponao isanandro anao dia misy fiainam-bavaka miaraka amin'ny Jesosy ao anatinao ao halleloia ary tsy andeha vony fahotana isolo ianao fa mandresy ny ota ianao mandresy ny fakapanahy ianao mandresy ny toetra ratsy rehetrarehetra ianao halleloia satria fantatrao fa velona ilay mpanafitra anao velona ilay mpanafitra anao ary manafaka anao zany fa afaka mihitsy zay ho antokantrano tsirairay avy eto mba tena isan'izany hoe fiainana velona miaraka amin'ny Jesosy zany isan'izany hoe fiainana velona miaraka amin'ny Jesosy zany vakio ndray atao amin'ilay Kolosianina toko fahatelo andininy faharoambin'ny folo mitafy famondrapo raha teny izy hoe mitafia dia mitafy akanjo ianao zany mitafy famondrapo fiantsana famorapanahy fanetretena fahalemem-panahy fandeferana araka ny olom-bofidin'Andriamanitra sady masina ny mahalala ny fandefera ka mifamela heloka ianareo raha misy manana lahelo amin'ny sasany tahaka namelan'ny tompony helokareo naoka mba hamelanareo heloka kosa ary eo kamono zany zany ny fitiavana fa feny fatanterahana zany ary ao ka napaka amponareo ny fiadanan'i Kristy fa ho amin'izany no miantsonanareo ho tena iray ary ao ko feny fisaorana ianareo dia mitohy ilay entretien ilazaiko teo ao ka teny Kristy toetra betsaka ao anatinareo zay zava-zay mila mipetraka ao anatinao famondrapoa fiantsana fahalemem-panahy fanetretena tiana tenenina ny zany dia zao hoe le fisainanao an'ilay zavatra any ambony ake ampilamina an'ilay fiainanao hoe ty-antany zay satria maharay an'ilay toromarika avy any ambony ianao avy any amin'ny fanamasina ianao avy eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia midina ianao ty-antany mitondra fiainanao amin'ny olona midina ianao ty-antany dia mitondra fiainanao amin'ny olona ary rehefa fantatrao hoe izy ianao fantatrao hoe andeha ho azy ianao araka ny baiboly dia miaina matotra tsara ianao eto tany miaina araka sitrapon'Andriamanitra tsara ianao eto tany fa ny olona tsy mahalala hoe izy sy andeha ho azy izy dia velomelo-pona fotsiny eny izy sady hala ny makahala ary tsy mihevitra fa tsy niamety tsy fetsy foana tsy mihevitra fa tsy nianisy ratsy foana fa tena dia iveriny tsika amin'ilay filazantsara marina dia ao Jesosy Kristy hoe ny tena filazantsara tompoko dia ny fananana an' Jesosy velona ao anatinao ary Jesosy ny mamokatra n'ireo toetr'ireo ao anatinao fandeferana fahalemem-panahy fanetretena fiantsana fikarakarana ny hafa fitiavana fananana an' Jesosy zany halleloia dia volo mahay manao mirakla
takizany tamin'ny andron'ny Mosesy rehefa nitondra zanaka Israely hivoaka tao amin'ny Egypte dia nanao démonstration ry Mosesy dia mba nanao démonstration koa dia vola fa tany amin'ny fotoana anankiray teo amin'ilay resaka haina resaka le nivadika raha tsy vita intsony ilay izy satria Jesosy ihany tombony aina Jesosy ihany mameny fiainana ny fitiavana ihany tsy hain'ny devoly ny famelan-keloka tsy hain'ny devoly ary ny vokatry ny fanahy dia fitiavana vokatry ny fanahy dia fitiavana manao zay mieritreritra ny anao foana eto ianao zay mbola ao anatin'ny égoïsme fitiavan-tena nenao foana ampianaran Jesosy ianao tsy hijery anao tsony fa hijery ny hafa azo atao zany sa tsy azo atao ary zay sitrapon'Andriamanitra tsisy alternative hoe sao dia mba misy hevitra hafa e zany eny tompony fiainako e zany eny miaina araka zay fiainako tsisy alternative ianao rehefa ao amin'ny Jesosy dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe aza ny hevitra ny amin'ny tena ny sony fa aleo mihevitra ny an'ny hafa zay ny filazana tsara alleluia fa ny filazana tsara tolina aminao zao dia zao mandranitra ny filanao mandranitra ny filanao azo volabe ianao azo marché be ianao azo trano ianao azo fiara ianao olohany ianao fa tsy onamo azo azao rehetrarehetra zao ianao zay ny filazantsara tolina aminao ary rehefa te hivavaka ianao zay ny formateo moanao isaky nivavaka ianao dia lasa saim-bola ianao lasa saim-business ianao lasa saigna-arena foana ianao zay foana ny ao antomoanao ao nafinantranany izy rahalahy ny aso anaty amaraina no any dia ozy izy hoe tena zaho izy lila be amin'ny tory tena nataonareo fa ny fivavahana misy anay dia resaka fitahina foana resaka fitahina foana azo an'izao azo an'itsy azo an'ry nefa ny a zavatra dia tafika ny fiainana mandrak'izay mihitsy zavatra dia tafika le famelan-keloka mihitsy ianao tsy fantatra hoe inona zavatra dia tafika fa za mino fa mataonao tonga eto androany efa nitenenina anao teny mialoha ny zavatra nitenenina sy nitoriana tato matoa ianao tonga eto androany dia fantatra anao fa mikasaka ny zavatra any ambony ianao fa tsy nity an-tany amen mikasaka ny zavatra any ambony ianao fa tsy nity an-tany le mandrak'izay eritreretana dia le ambokely fitopolo taona valopolo taona eto tany Jesosy nikarakara azy Jesosy nikarakara azy hainy mandamina an'io hainy manao zavatra rehetra fa azahodina le izy ary amin'izany dia aza manahy nareo ka hiteny hoe inona no hoaninay inona no tafianay inona no sotroanay fa zany zavatra zany ozy dia iza no mitady an'izany Jean-Christ no mitady an'izany dia inona le toy mahafinaritra be tenen'i Jesosy fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo zany alleluia za manana papa ao an-danitra alleluia alleluia dia rao Jesosy akalazao izy voninahitra izy fa fantatra fa tokony ho azy azavatra zaraiko aminao zavatra iainanay mivady zany zavatra iainanay sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra atao amin'ny mission ty zany hoe ny fanjakan'Andriamanitra nikatsahana voalohany indrindra halleluia dia avy eo katsahana ny zavatra rehetra zay ve non katsaha aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia manino anampy fotsiny ny zavatra rehetrarehetra amin'ny teny français izy dia hoe et ces choses vous seront données par-dessus halleluia maninona hoe izany zavatra rehetra zany ozy dia omenanareo fanampiny fotsiny halleluia zany iny eny filazantsara e fa amin'izao fotoana izao izy mifamatika lasa le zavatra rehetrarehetra ndraiky katsahana ny fanjakan'Andriamanitra tsy katsahana fa hoy tenin'Andriamanitra hoe zany rehetrarehetra zany dia omen'Andriamanitra zany misy zavatra mila réforme mihitsy zany amin'ity resaka fiarahana amin'ny Jesosy ty amin'ity resaka filazantsara ty fa mamery ny olona makany amin'ny fahaverezana le izy mamery ny olona makany amin'ny fahaverezana le izy fa lasa ao anaty fifaninanana lasa ao anaty fireariana lasa ao anaty famorim-bola sy fisehosehoana tsia
toetra anankiray napetraka n'Andriamanitra amintsika dia zao manana fanetretena. Amen. Manana fanetretena. Aza misehoseho zany ianao, aza mireare zany ianao, aza mieboebo zany ianao. Aleo ho an'ilay mpanjakany mpanjaka sy tompony tompo dia ho azy rery ny dera, ho azy rery ny voninahitra, ho azy rery ny saotra, ho azy rery ny fanjakana sy ny hery, fa izy mendrika azo zany. Alleluia, alleluia. Era ho anao Jesosy, voninahitra ho anao Jesosy, fa izy nombola tao amin'ny hazo fijaliana ho anao. Tsy ny pasteranao nombola tao amin'ny hazo fijaliana ho anao, tsy zany nombola tao amin'ny hazo fijaliana ho anao, ka izany irehare, tsy zany izahozao, fa ampanetretena nitoriana ny fitiavan'Andriamanitra, ampanetretena no iantsoantsoanay anamaranay fa tianareo zahay ary tianareo Jesosy Kristy, ary misy varavarana mbola misokatra, mbola misy anjaranao ao an-danitra fa aza varina amin'ny eto tany ianao. Halleluja. Ao tsara velana mandalo zao fiainan'izao, mandalo zao fiainan'izao fa lazaiko anao, mandalo zao tontolo zao fa lazaiko anao, fa zay manao sitrapon'Andriamanitra ny mahazo manak'izay. Tsisy tompony ampitso ane tsika, tsisy tompony rehefa aveo le anao ny aretina koa ty mametra, tsisy tompony rehefa aveo mihitsy, fa azonao antoka ve ny manak'izay ianao, azonao antoka ve deparinao efa makaizy ianao rehefa tafaly eto. Fa raha tsy nibebaka marina ianao, raha tsy voavela helika ianao, raha tsy nanohy tena marina ho an'i Jesosy Kristy ianao, raha tsy nandray ny fanamasina ianao, ary raha ohatra ianao ka mbola tsy ao anatin'ny fahamasinana ary mbola misy ota mitoetra ao anatinao, tsy miditra ny fanjakan'ny lanitra, tsy miditra ny fanjakan'ny lanitra ianao. Fa mila réglenao zay androany, mila réglenao zay androany, mila réglenao zay androany. Io ota malaky mahazo anao. Problème Jesosy ene ny fahotanao, problème Jesosy ene ny ahafahana mitondra fahafahanao anao. Halleluja. Fa misy mitondra problème amin'ny Jesosy tsy vahan Jesosy mihitsy. Nakany amin'ny Jesosy izy hoe mba teneny kely le rahalahy fa misy problème be ny lovanay ao, dia nakany amin'ny Jesosy izy, dia namaly ve Jesosy hoe d'accord alantsika io problème lovanareo io, mionakeo hoe le dossier zay dia ohatrinona zao tiany nanao ty, dia ohatrinona zao zay ve natao Jesosy. Ozy Jesosy hoe fa iza moa aminareo, iza no nanendry anahy fizarana lova aminareo. Tsy nidiran'i Jesosy resaka fizarana lova, tsy nampiraika Jesosy resaka fizarana lova, satria tsy important taminy zany. Ary dia navelan'i Jesosy teo mihitsy tsy nikarakara zay resaka fizarana lova zay Jesosy. Alleluia. So dia zanao hoe azo entinao amin'i Jesosy daholo le problème rehetrarehetra sy le zavatra rehetrarehetra. Misy zavatra tonga dia Jesosy hoe ianao mamela hevitra, misy zavatra tonga Jesosy hoe ianao mandefitra amin'io e, dia vita, fa tsy miady. Anankiray indray avy ny Petera, avy Jaona sy Jakoba niaraka tamin'ny mamany, dia nynégosy tamin'i Jesosy hoe Jesosy rehefa tonga amin'ny fanjakanao ianao miady seza zany zareo ny mpianatra 12, dia rehefa mpianatra 12 zany ka rehefa tonga ny fanjakany Jesosy samy mahazo plasiny daholo. Dia nangataka izy roa lahy zany dia niteny tamin'ny mamany hoe ndaontsika ho any amin'ny Jesosy. Dia ny zavatra ataontsika dia zao, mba tenenin Jesosy hoe rehefa tonga ao fanjakany dia aleo Jaona eo amin'ny droite dia za eo amin'ny gauche. Za sa hoe premier ministre angamba zany dia vice premier ministre. Dia ahoana navalan'i Jesosy? Hoy Jesosy hoe asy d'accord zany, mety zany. Hoy Jesosy tsy fantanareo zay zavatra angatahanareo, tsy fantanareo zay zavatra angatahanareo. Dia napetraka Jesosy tamin'ny toerany tsara mihitsy hoe zay teo lehibe aminareo reo zay teo lehibe aminareo reo eo akompanompo izy rehetrarehetra. Zay ny fivavahana lazaiko anao, zay ny fanompona fa lazaiko anao. Izahay dia mpanomponao ny amin'ny Jesosy Kristy, izay dia manompo anao ny amin'ny Jesosy Kristy. Ary aty anatinay dia tahaka an'izay any Jesosy zay hoe ao anatin'ny fanetretena, ao anatin'ny fitiavana no hitondranay azao fanompona zao mba ahazoan'ny olona fiainana. Fa hoy Jesosy raha izaho tompo aza manasa tombotra anareo, dia ahoana hoy izy maika ianareo tsy hanao ohatran'izany koa ve? Dia samy mandinika manana toeram-pivavahanao ianao, manana toerana
andehananao ianao nafafy aminao zany teny rehetrarehetra zany ohatry zany ve niady fa io famarinany tenin'Andriamanitra io samy mifanompo amin'ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra azy zany hoe ao anatin'ny fiarahana dia izao mifanompo Jesosy ary Andriamanitra Jesosy ary Tompo nanompo izy ko tsika tsy anompo iza ko tsika tsy mikarakara zaro izy manasa tombotra anareo zara manasa tombotra anareo ianareo tsy tokony fanasa tombotra ihany koa ve pratikan'izany dia izao mitary lalana fanomezam-boninahitra manajany olona rehetrarehetra azao ny olona rehetrarehetra tompoy ny olona rehetrarehetra arak'izay fanomezam-pahasoavana anananao fa raha manao an'izany amin'ny fonao ianao Andriamanitra mamaly fidianao ary arakaraky ny anomponao mbola anomezan'Andriamanitra fahasoavana ho anao fahasoavana ho anao fahasoavana ho anao ahafahanao mbola mizara fahasoavana ho an'ny olona rehetrarehetra ihany koa zay ny lalàna ny fatsakan'Andriamanitra alleluia ndray andro Jesosy dia niteny tamin'ny Petera ho avy fotoana ozy izy ho avy fotoana izay ampakarana ny zanak'olona ho asanatra ho atolotra dia ho asanatra i Jesosy titenenina dia hoe hovonoana dia avy Petera tonga dia nakeo amin'i Jesosy hoe sanatria aminao zany sanatria aminao zany zany hoe dia lavin'ny Petera dia izao tsy tia nisaraka taminy teo mihitsy Jesosy tsy tia nisaraka taminy teo mihitsy Jesosy fa tia niaraka taminy teo foana satria nanino nafinaritra be ko tombo mofo 5 sy ny hazan-drano 2 ny rano lasa divay ny rehefa andoha etra tonga dia any anaty trondro tonga dia misy vola fotsiny alaina ny rivotra rehefa tenen'i Jesosy tonga dia mijanona fotsiny zany hoe avantage be le nateo an'i Jesosy dia ozy Petera tsy mandehandeha zany ianao eo ihany ianao tia manana intérêt izy amin'ny fisiny Jesosy fa inona tenen'i Jesosy tamy ao ivoaka ianao ny Satana dia tsara le teny tsy misaina zay an'Andriamanitra ianao tsy misaina zay an'Andriamanitra ianao fa ny an'ny olona ihany hitanao zany zavatra tenen'i Jesosy zany zavatra ahitsiny Jesosy atao anatin'ny Baiboly tsy misaina ny an'Andriamanitra ary izy niteny hoe io le lazaiko anareo hoe mba tsy diso adversaire ianao tsy Petera no nasiny fa niteny izy hoe ao ivoaka ianao ny Satana zany hoe le fanaratsy no hitan'i Jesosy nalelielina amin'ny Petera sahala amin'izay koa zavatra mihitanao foana hoe aza maka olona ho fahavalo ianao aza maka olona no adversaire anao ianao fa ny fahavalonao ny adversaire anao dia tokana ihany fanaratsy eny amin'ny rivotra ny devoly zay ihany ny adversaire anao halleloia fa zay leralera mety ny tompo eo ary mety amely anao ampiasain'ny tompo iny azoanao amen anankiray ihany koa rehefa nanao ny asany Jesosy dia Jesosy ny aina atao anatin'ny fanetretena foana tiako apetraka ihany koa zany hoe mifatsakan'Andriamanitra tsy entina fizahozahoana tsy entina fizahozahoana io inona sary amin'izao rehefa ao anatin'ny resaka fitoriana filazantsara fanehoana arena fanehoana trano be fanehoana fananana be fanehoana vola be fanehoana fiara termika zany hoe voalazany tenin'Andriamanitra hoy tenin'Andriamanitra ao amin'ny antitoko fahinana me vola hoe zay zavatra etreretin'ny olona mambony efa avetavetany eo anatrehan'Andriamanitra zay zavatra etreretin'ny olona mambony efa avetavetany eo anatrehan'Andriamanitra ny modelintsika dia Jesosy lazaiko anao zany dia zay revana hoe modely Jesosy io hoe manasanao mampisa hafa telo amin'ny 50 tsy nisy endrika ozy izy hamantarana anazy tsy nisy endrika hamantarana anazy tsisy zavatra nanirina anazy tsisy zavatra namaika taminy zany Jesosy nefa ianao amin'izao amin'ny fitoriana filazantsara misy endrika hamantarana anazy daholo ozy le mpanao gazety tamin'ny resaka tamiko tao amin'ny plateau hoe sao dia raha tsy tare vadinao dia tsy aseho anao amin'ny télé tsy voavaly moa le izy tamin'iny fa narosiny aingana be le resaka fa ny vady tsy atao anjoroana olona ny vady tsy natao anjoroana olona ny vady tsy atao anjoroana olona betapety hoe dia iseho sarina vady aseho zay dia marobe nareo tonga fa ohatra ny bobosy sy mahafinaritra izy zany tsy miafina ao amin'ny Jesosy Kristy zay ny anarana ary anarana kely iny fotsiny naseho eo satria naseho iny mba afafantaranao iza koa le mitory ao so dia tonga eo anao zay zavatra le tena le gorobe reny ka iny mitory tao dia mba afantatra ao mialoha zany hoe aikay tsy ihany le mitory tao fa efa mazavy ty hoe izao le mitory ato
tenin Jesosy zay hoe tiava ny vadinareo fa lasa tao fitaovana le izy amorina olona tsy zany. Ianao raha manana mission eto, anao raha lasaina vavy, ianao raha manana mission ianao mivady dia zao miananareo amin'ny fanetretena, miananareo amin'ny tahotra an'Andriamanitra, miananareo anatin'ny fahamasinana sy amin'ny fatokina, ny amin'ny vola, ny amin'ny fitaovana, ny amin'ny tanàna, ny amin'ny olona, mandehana mahatoky ary mandehana ny fahatsorana. Fa zay dia davin' Jesosy ary tena hoe fanamasina mbola mameno anareo ao anatin'izany. Zany le ny zavatra misy fahatsoran Jesosy zany tena hitanao hoe teneninay foana ity moa rehefa le mitondro teny hoe Jesosy ara rehefa andeha hiakatra any Jerosalema zana-borika eny notengenany. Azonao ve zany? Zana-borika no notengenany, mampiseho ny fanetretenan'i Jesosy zany. Averiko hoe afaka nakasovaly be da be Jesosy niaraka tamin'ny kalesy, niaraka tamin'ny miaramila hitondra anazy. Fa tsy nilain Jesosy zany fa naleo ny mangingina tao anatin'ny fanetretena, zana-borika no nitonga anazy hiakatra. Halleluja. Ampianarany antsika. Lazao ny pasteranao, lazao ny mpaminanao, lazao ny mpisokonao, fa zay ny famaginan'ny tenin'Andriamanitra. Miaino anaty fanetretena, tsy ao anaty fizahazahoana, tsy ao anaty firehareana. Fa manetretena ambany dia ambany ary Jesosy no hita fa tsy ho izy. Andeha hitoro teny Jesosy, mbola lakana kely ny Petera nindramo. Azonao ve zany fanetretenan Jesosy zany? Ampinamana kely io lakanao izy andeha kely rilololia andeha hitoriko teny. Azo Jesosy natao hoe nanana Titanika keza be, fa tsy nilainy ny Titanika anaovana fitorina, tsy nilainy ny Titanika anaovana fitorina. Raha nanana Titanika izy nomeny ny mahantra, nomeny ny kaboty, nomeny ny mpitondra teny, nomeny ny sahirana, nomeny ny mativaty, nomeny ny rehetrarehetra. Ianao tsy mijery ny kaboty, ianao tsy mijery ny mpitondra teny, ianao tsy mijery ny mativaty, ianao tsy mijery zany rehetrarehetra zany, fa nenao ihany mibebara ianao zany. Ovainy fomba fanao raha ianao zany. Fa raha ianao reo amin'ny Jesosy dia mikarakara ny sahirana ianao. Tsy andanindany vola amin'ny tsisy antony ianao, tsy andanindany fotoana amin'ny tsisy antony ianao, tsy andanindany fananana amin'ny tsisy antony ianao. Fa marobe ny sahirana manodidina anao, marobe ny nona manodidina anao. Iandry anisa ary ianao, ianao no metrahany tompo anao an'izany arak'izay fahafahanao, ary le fahafahanao io no ampitombony Jesosy rehefa avy eo. Ao anao Jesosy rehefa tonga ny fitsarana, nampisarahany ny osy sy ny ondry, nampidiriny ny ondry tao amin'ny fanjakana. Nona dia nomenareo anina, tsy nanakitafy dia nitafianareo, narary dia nitsabonareo, tany an-tranomaisy dia nivaginareo. Dia hoy zareo, taiza ianao ny nona nomenaka anina, taiza ianao ny narary nitsabonay, taiza ianao ny tsy nanakitafy dia nitafianay, taiza ianao no tao anatin'ny fahaterena dia karakaranay. Dia ahoana navaly Jesosy? Zay nataonareo tamin'ireny madinika ireny rehefa nataonareo tamin'io. Zay nataonareo tamin'ny madinika ireny rehefa nataonareo tamin'io. Zay ny asan'ny fiangonana na lazaina vavy. Tsy ho titena, tsy mihevitra anazy hoe kotafito, tsy mihevitra anazy efa manana dia manana zao rehetrarehetra zao nefa sarotra be le tenin'le mpanao gazety hoe ianao mandeha V8 nefa ampiakanao aminao mbola milahatra boisy be ry ananony ery. Milamina ve ny conscience anao amin'izany? Milamina ve ny conscience anao amin'izany? Raha Jesosy ve teo amin'ny toerana dia nanao ohatran'izay izy. Fa ny mahatonga an'io raha lasaina vavy dia zao, efa imamona ny miditra ao am-piangonana, efa isatana ny miditra ao am-piangonana, ary rehefa isatana miditra ao am-piangonana dia tsy fahamasinana tsy ny torino, tsy fiverenana Jesosy tsy ny torino, tsy fibebahana tsy ny torino, tsy tahotra an'Andriamanitra tsy ny torino, tsy resaka fiandrasana ny fiverenana Jesosy tsy ny torino. Fa inona ny torino? Fahazoana vola, fahazoana rena, fahazoana fananana, fahazoana n'izao rehetrarehetra zao. Efa tsisy Jesosy tsony androany te hamerina ny tena filazantsara aminao aho. Mba tsy ho fiangonana Laodikia ianao, fa be da be nefa fiangonana Laodikia amin'izao fotoana. Inona natao fiangonana Laodikia? Atao vakitsika ny Apokalipsy 3:7. Apokalipsy 3:7 dia zao ny voalazany ato. Apokalipsy 3:7 ary soraty amin'ny anjelin'ny fiangonana na Laodikia. Izao no lazainy amen.
dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina izay ny andohany zao zavatra noarian'Andriamanitra zao. Fantatro ny asanao fa tsy mangatsiaka na mafana ianao. Aleo mangatsiaka ianao mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka fa hoy ianao manan-karena. Ino tsara io 120 io? Manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy manazava mahory. Zay zany fiheveran-tena ny Laodikia. Ina fiheveran-tena ny Laodikia? Manan-karena, efa niary fananana be, tsy manazava mahory fa Jesosy rehefa mijery azy dia inona toy kanjo tsy fantatrao fa ianao ilay ory sy mahantra sy malahelo sy java ary mitanjaka. Zay ny Laodikia. Le nitantaraiko anao rehetrarehetra teo zany dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Financièrement izy tsisy problème, matériellement izy tsisy problème. Béni zany hoe ananany matériel, ananany finance, ananany zao rehetrarehetra zao. Fa rehefa Jesosy mijery azy, izy no ory indrindra, izy no manatra indrindra, izy no fadiranovana indrindra. Zay no lazay Jesosy hoe ianao lay ory, ianao lay mahantra, ianao lay mahaelelo, ianao lay jamba, ianao lay mitanjaka. Izy amin'ireo no misy ianao. Fiangonana Laodikia ve ianao? Raha fiangonana Laodikia ianao mbola mandodono ambonao Jesosy aloha. Izy hoe indro mitsanga ny ambaravarana ka mandodono. Haika zany misy fiangonana le Jesosy tsy ao anatiny. Azonao ve zany? Io fiangonana Laodikia io dia zay ny teneny. Lasa anao fa manoro solution kely izy vetivety zao lazay 120 dia manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo mba anan-karena ianao ary fitahiviana fotsy hotafianao mba tsy hisehoany enatrao no ny fitanjahany ary odi-maso hosotra amin'ny masonao mba hiratanao. Izay rehetra tiako no anariko spaisiko ka dia mazotoa ianao ka milebaha. Eo amin'izay le 120 indro efa mitsanga leo ambaravarana ka mandodono. Raha misy mihaino feo ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Fa marina ny tenin'Andriamanitra dia zao ivelan'ny fiangonan'i Jesosy. Raha fiangonana Laodikia no resana. Ara-mofo izy tsisy mahory, ara-materiel ara-boly tsisy mahory, fa Jesosy tsy ao anatiny. Jesosy tsy ao anatiny. Jesosy tsy ao anatiny. Izy toana moa ke Jesosy ny roana tany amin'ny sinagogy. Izy toana ke Jesosy ny roana tany amin'ny toerana fivavahana satria tsy zaka ny zavatra tenenin Jesosy. Ary izy tao Jesosy nandroaka ny mivarotra voromelana sy ny ondry tao amin'ny kiazan-devoly sy ny mpanakary voly. Ary Jesosy hoe trano raiko atao hoe trano fivavahana, ianareo manao azy zo fiaren'ny jiolahy. Tiako tenenanao zany hoe le Laodikia zany sady zo fiaren'ny jiolahy. Atao fitaovana politika azona vato fotsiny, atao fitaovana azona olona fotsiny. Fakahala mifandranitra, tsy fampianaran Jesosy zany fakahala sy mifandranitra zany. Raha misy mamelaka ny takolaka ao amin'ny akavana no meo azy koa ny akavia, zay famarina tenin'Andriamanitra. Raha misy makany akanjonao ao meo azy koa ny akanjo anankiray. Raha misy mitarika anao hoe atao andeha ny mailo ray mandehana mailo roa miaraka aminy, raha nona ny fahavalonao omeo aminy izy. Raha mangeta eny izy omeo rano izy sotrony, zany ny filazantsara. Fa tsy mifamalifaty, mifanramatra, mifandamantolo-po, miatika ny fotoana. Nefa kristiana tsia ovainy fomba fanao, ovainy fomba fanao. Raha nona ny fahavalonao omeo hanina izy. Raha mangeta eny izy omeo rano izy sotrony. Fa raha manao an'izany ianao dia manino manambatra vainafo antohany izy tsy any aminy ary atonga azy bebaka. Halleluia. Amaly fity foana ianao, amaly fity foana ianao ny hafarany tsy hitantsony zay atao, tsy hitantsony zay atao. Andramo kely olona miady aminao otrany io andramo kely olona miady anao eo amin'ny voisin sy voisinanao io aza miaravaina ianao fa ianao miarava voalohany. Ahoana atao efa tonga voalohany taona dia vangio izy, aza miandro vanginy. Halleluia. Mamaly fitiavana ianao, mame fitiavana ianao. Fa rehefa tototra fitiavana ny olona tsisy zavatra lazay intsony eo fa anaiky tsotra fotsiny izy. Izy ndray ny fona aminao ve fona aminao fa tena ratsy bobe taminao, fona aminao fa tsy nety ny zavatra nataoko.
androany tena te-hiverina atao amin'ity filazantsara ny famarinany itsika hoe saino ny zavatra any ambony any amin'ny toerana Kristy. Saino ny zavatra any ambony fa tsy dia tia tany. Efa maty ianareo ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy. Raha ho avy Jesosy ny rariko dia isanao akariny ianao rehefa ho avy izy. Nefa ny condition mba hampiakatra anao, mila mibebaka ianao. Mila mibebaka ianao. Izy tsy hisy hevitra hafa ve paster? Tsy hisy hevitra hafa tompoko. Fa io ny tsara indrindra simple be io e. Simple be io, zay nangalatra ao ka tsy angalatra tsongo. Zay nandainga ao ka tsy andainga tsongo. Zay nanao ny tsy marina ao ka tsy hanao ny tsy marina tsongo. Omeo lamosina ny fahotana. Omeo lamosina zao tontolo zao. Omeo lamosina ny Satana. Mibeba marina ianao. Sincère repentance ao anatinao. Androany Jesosy zao tsika miresaka zao a. Manome kely 3 minitra anao mandeha fekira. Dia saintsaininao ampisainsainy tompo aminao zay lalana tokony afonao rehetra. Lany andro fotsiny anao eto androany raha tsisy fanapakevitra raisinao. Fanapakevitra raisinao tsy tena hoe hitsangatsika dia andorakitra. Fanapakevitra raisinao tsy hoe hitsangatsika dia andovola. Fanapakevitra raisinao avitsoro zay zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra rehetra. Avitsoro zay zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra rehetra. Fa rehefa votsotra io Jesosy mamehery aminao. Manana fahalemena ve anao tsy mahavita mamela heloka? Jesosy amehery anao. Manana fahalemena ve anao tena hofatotry ny fijakajaka? Jesosy hanafaka anao. Manana fahalemena ve anao fitiavam-bola? Jesosy hanafaka anao amin'izany. Manana fahalemena ve anao firiariana sy ny fizaozao? Inona no antenainao? Inona no antenainao eto tany? Jesosy ny tena azo antenaina. Zay fitaovana fotsiny ihany. Zay mofo mandray ihany. Fitaovana mandalo fotsiny zay. Ararotinay fotsiny fotoana zay mbola nomezan'i Jesosy anay mba napetraka taminao ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra. Ary raha nipetraka izy teto amin'ny PK0 ty, tsy natao tao foana hoe le PK0 fa départ à 0 anao miaraka amin'ny Jesosy. Amen. Isa d'accord amin'izany? Départ à 0 miaraka amin'ny Jesosy, fiainam-baovao ny ao anatinao. Zao tsarovy tao anatin'ny alebiazan'ny fahotana be da be ny fahasoavana. Mety misy koa aminao hoe za ve dia ho avelan'i Jesosy. Za efa namono olona. Za efa nangalatra be. Za efa nanao fahotana maro isan-karazany. Fa hoy Jesosy hoe avelako daholo reny. Avelako daholo reny. Te amela ny helokao izy. Te hitondra fitsaranao anao izy. Te hampiavana anao amin'ny ray izy. Tia misoratana ny boky fiainana ny anaranao androany. Raha ianao mbola mahatsiaro izy hoe tsy tao mihitsy zany anazy zany. Ohatra fombafomba ny vavahako. Ohatra ny metiko tamin'ny fahendreko amaha-olombelona le izy. Ay tsy zay tsy amoratra ny anarako any amin'ny boky fiainana. Fa kaiky fibebahako. Fekena heloko zany. Fekena heloko zany. Nodiny sain'le zanaka dala dia hozy izy hoe dadako zao any manana mpanompo. Mpanompo any sambatra be. Za ty na hinana androsoa raha tsy azo atao. Dia hozy hoe iainga dia mody any amin'ny raiko aho. Dia teny aminy hoe aza raisinao zanaka tsy hozy fa raisy isa mpanomponao. Zay le fanetreteny. Zay le fahatongava-tsaina. Verina tany amin'ny rainy izy. Fotoana hiverenana zao raha lazaina mara. Mandeha ny fotoana. Mandeha ny fotoana. Mandalo ny fotoana. Ry tanora namana. Aza velam-potehany dia volo ny fiainanao. Ry zandry malala. Aza velam-potehany dia volo ny fiainanao. Fa ty zavatra lazaiko anao ty tena lalana sy famarinana ny fiainana ty Jesosy no anarany. Fifalinana eo aminy. Toa dia izany hoe borné be le miaraka amin'ny Jesosy. Toa izany hoe démoté be le miaraka amin'ny Jesosy. Miaraka amin'ny Jesosy ny tena sambatra indrindra fa lazaiko anao. Miaraka amin'ny Jesosy ny tena olona afaka indrindra fa lazaiko anao. Miaraka amin'ny Jesosy ny tena olona manana fiadanana lazaiko anao zany. Tsy voavidim-bola amin'ny karena. Inona no antenainao? Saintsay tiry ty a. Eo anaty tiry ty anao raha resy lahatra tena andao ny raha tsy fanao. Na inona raha tsy fanao, na inona raha tsy fanao. Anisan'ny teneniko teo le fizakazakana. Anisan'ny teneniko teo le oloko tsy famelan-kely. Anisan'ny teneniko teo le fitiavam-bolo. Anisan'ny teneniko teo le frériana. Ary nisy voalaza teo fa fantatrao fa fahotana. Tsangala ianao anatin'izao izy. Hivavaka aminao ary hivavaka ianao amin'ny tena aman-Jesosy any. Hibebaka mara.
toy ny voasoratra mampahota ray zay tena sao zavatra izay tsy misao nefa tsy fahota ray fa presque 100% zana natsiaro izy mila tao natsiaro izy fa mila raisy ny firenena fiainana marina tsika amin'Andriamanitra mampisorana ny fahatezerana ho avy ary azo fiainana mandrakizay tsy misy mahay manatona ao i Jesosy raha tsy efa taon'ny raika vany an-danitra izy ny ray no taonanao halleluia ary ho an'i Jesosy no mitaomana anao tsy mitaomina mihitsy ianao ao amin'ny tantely ratsiva tsy taomina ianao ao amin'ny iraka miomana eo amin'Andriamanitra ao anarana fotsiny zany ary tsy ingaindray fa le anarana mombo ny anarana rehetrarehetra Yehoshua HaMashiach ino no anarana entinao mandehandeha amin'izay rehetra lehanao azonao fiainana azonao fampiasana azonao fifaliana anitsahanao iota rehetra halleluia adinoy ny anaranay rehefa avy eo adinoy sarinay rehefa avy eo fa le anarana mondrindra tsy ho adinonao mihitsy fa izy ny lafatra izy ny lalana famarinana ny fiainana ivavaka tsika ianao mitsy no angatapy ifona amin'ny zavatra tokony ifonanao tsy misy protocole anatonana fa le fonao maneninao anaty dia fahitany le molotrao batabata fotsiny io dia fahitany dia io a mety eo aminy tonga dia tsory teneno nangalatra teneno azy raha nangalatra intelo ka tadidinao intelo nangalatra intelo mihitsy aho tonono fa milibere anao fanonanao an'izany anao sy Jesosy raha nijagajaga ianao na nijagajaga tanatin'ny heritaona ianao tonono daholo fa délivrance amanao ty ianao atena presa iteny milano beloko hoe mindrafoa miantra arakabe fiantranao arakabe famindrafonao sa sao madio amin'ny ranao atompo amasino amarino a alleluia misaoranay ianao reny tompo-panjaka fa niasa tamin'ny teninao ianao teto ary marobe ny tanononaka amin'izao atoandro zao mandray ny famonjena anao reo Jesosy anao reo Jesosy ary anao no mantahiry azy ao aminao avelao ny hery ny tompo ao na ny sainany na ny nalehany na ny nataony na ny miveriny mamela azy tompo androany tsy ovy amin'ny ranao izy amasino izy restaureo izy Jesosy ianao ny restauré ny couple eto androany mivady mifankaty famela henoko ifanaraty-saina ifankahazo am-po tsy hanana le ratsy anjara sy fahefana tsy omby fiainana amerina aman-dreny ahitaizany ankonana amin'ny fitiavana anome zay rehetrarehetra anana no an'ny zanany zay fanahy mamatotra amin'izao ola fotoana izao mamatotra anao na ina anara-jany fanahy zany fanahy ny fahatezerana esprit de colère tsy mampisy fiadanana amin'ny fiainanao zany tsy mampisy fiadanana amin'ny fiainanao zany miala ny esprit de colère amin'ny anarana Jesosy miala amin'ny anarana Jesosy fanahy ny fahatezerana anatinao miala amin'ny anarana Jesosy fanahy ny fahatezerana rehetra fanahy ny bibilava amin'ny fijangajangana tapahana amin'ny anarana Jesosy Kristy velona avy any Nazareta ihany koa zany zay rehetra vonina mandray an'izany ianao dia raisina amin'ny anarana Jesosy Kristy zany ary manafaka anao Jesosy eny amin'ny fitsanganana eny misy ianao hoe ianao any an-tokotany any manafaka anao Jesosy alleluia Jesosy ianao no amehery azy ireo ijoroanao famarinana ny teninao ijoroanao famarinana ny teninao
voasoratra any an-danitra ny anaranao voavelany amikao maimai-pona nanaova Jesosy an'izany ary sarobidy ao anatrehany ianao tazomo fanafahananao tazomo fanafahananao miambely 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 vavaka manome tompo hery ianao amin'izao sisizao aniananao tsy alavanao tso tsy ampianjeranao tso ary omaninao zany hoe amaky baiboly omaminao zany hoe hivavaka omaminao zany hoe hiaino tenin'Andriamanitra omaminao mihitsy zany hoe Jesosy ilay tompony finoana sy manefa azy ilay tianao ary ampafatanao tsy tononoka amin'ala Jesosy zany ao ny fitiavana Jesosy. Alleluia. Rehetrarehetra mihitsy mandre amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana amin'ny anaran'i Jesosy, miala ny rofy amin'ny anaran'i Jesosy, miala ny rofy amin'ny anaran'i Jesosy, miala ny rofy amin'ny anaran'i Jesosy, sitrana soa amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Alleluia. Tsy renao tsy manahitainanao. Ny anaran'i Jesosy dia mirakatra. Amen. Amen. Afaka masonirana ianao va?
dia hivavaka ho anao anafiny tompo hery anao anomeza tompo fanahy masina ho anao any amin'ny sehatra misy anao any amin'ny tontolo fivavahana misy anao any amin'ny fikamanana misy anao dia hivavaka ho anao zay hivavaka ho anareo tsirairay avy zay tsy misy afa-tsy ilay andrinany fianarana Jesosy Kristy tiana hita ary izy voalohany amin'ny fiainanareo izy anafiery anareo amin'ny fahazavan-tsaina izy reo famarinany tenin'Andriamanitra ho anan'olona anareo no famarinany tenin'Andriamanitra fa hoy Jesosy hoe raha halanareo za efa halan-taloha anareo fa lozanareo raha indolona anareo lozanareo raha iraindolona anareo fa tahaka zany natao tamin'amin'asao fa ny afatara fa ho lalana marina ianao dia ho halan'olona ianao no mianarana amen ho halan'olona ianao satria ny famarinany tenin'Andriamanitra hatrany am-voalohany io dia fa nakala ny Satana nakala ny Kaina dia nakala daholo ny taty aoriana rehetra mampahery ianao ampijoro anao Jesosy amin'ny famarinana tsy ratsy kombakomba amin'ny ratsy ianao fa hijoro amin'ny teny tsisy kilema amin'ny anaran'i Jesosy raha io mametraka mavaka an'ireto olona zay efa nofidianao no tenrenao na ntsoinao anao ny asanao any amin'ny sehatra misy azy azy na tanora na zatovo na zazakely na mpana toerana ihany koa na evangeliste ninona Jesosy miantsonao anazy mangataka anao mba anafy ery azy ianao amin'izao ora itenena amin'izao mety betsaka ny ady efa mahazo azy amin'izao fotoana betsaka ny ady-panahy toaminy zanonao toaminy anabavinao ho feno hery ny fanahy ny anara Jesosy raisy-dositry ny fanao anao raisy-dositry ny fanao amin'ny anara Jesosy raisy-dositry ny fanao anao ampijoro anao ty amin'ny anara Jesosy fanahy fampisafiana tsy anakery aminao zany fanahy fampisafiana tsy anakery aminao zany fiadina rehetra namelezana anao tsy anakery aminao zany fa dia amin'ny fanahy masina ianao ary zay fitaka rehetrarehetra dia ho hitanao zany mba tsy ho fitaka ianao mba tsy ho lavo anao fa azo very ianao amin'ny anaran'i Jesosy ianareo zay avany Tuléara ianareo zay avany Tamatavy ianareo zay avany Majunga zay toerana hafa misy ianareo boka tongeto ianareo ianareo nametrahany Jesosy hitondra an'izao teny tsisy kilemy zao any misy ianareo ary isy fifohazam-panahy lehibe any amin'ny anaran'i Jesosy isy olona maro hivoaka ny Babilôna any amin'ny anaran'i Jesosy isy fanasitsarana magaga isy fibebahana fao be isy fanoratena marina ho an'i Jesosy Kristy any raiso ny fanamasy raiso ny fanamasy raiso ny fanamasy alleluia Tena mila não, tudo que
tsy andalovan'le izy may dia olona anankiray anatin'ny baiboly rehefa nibebaka marina dia teo aneo dia nisy fanapa-kevitra natao batisa zay ny bibily fa teo aoriana nisy fampianarana maro be nametraka hoe fototra hoe mianatra an'izao mianatra ny zazakely zay sisa fa rehefa mijery ny tenin'Andriamanitra tsika ary mifototra tsara anatin'ny baiboly batisa fitodiavana fieritreretana tsara amin'Andriamanitra engagement d'une bonne conscience devant Dieu zany hoe ny olona misengage zany olon-dehibe ary rehefa mijerytsika anatin'ny baiboly dia olon-dehibe avokoa roso tao anatin'ny batisa zay rehefa niaiky ny fahotana izy ary bebaka marina androany izay teatany amin'ny fotsoso fanorantenanao an' Jesosy teo raha ny famarinana araka ny baiboly da tsy mbola vita azy zay hoe endriky ny fahafatesana sy ny fitsanganana zay zay batisa zay dia mila tanterahana izay batisa zay tsy hiditra koa zany anatina miomana ao anatina miaraka aminay fa fanatanterahana sitrapon'Andriamanitra zany misy ve amintsika eto tapa-kevitra iroso am'zany batisa zany dia ataontsika izy zao efa nasiana isinao ambadika ao ampianarina kely nareo alohan'ny anaovana le izy dia ataontsika izay fa firafitsika izao tsangano ny tanana zay tapa-kevitra iroso am'zay alleluia tsangano amin'ny tsara reo alleluia tsy ary voajeriko daholo nareo fa rehefa mirava rehefa avy eo dia mangatakanareo mba hijanona eto aminao eto dia eto nataontsika rehefa ampianarana efa misy raha lasana bavy-mandray nareo ao efa misy akanjo fisoloana ao fa misy rano afanampiasaina le izy ao dia ho tanterahantsika zany fa tsy mety misy raha misy olona maty nefa tsy ho alevinao fa ho sazy ianao maimbo foana ifapy dia ny ankamaroan'ny olona nanao tena ho an' Jesosy hoe maty ho an-Kristy izy nefa izy tsy mety alevina amin'ny alalan'ny evanisa dia tsy tanteraka ny fitombona sy ny fahalianana ny tenin'Andriamanitra fa raha maty ho an' Jesosy moa tsy maintsy alevina ianao dia hatsangana fiaina vaovao zay le famarina ny tenin'Andriamanitra raha mbola tsy nanangatana anao fa resy lahatra rehefa avy eo dia afaka tonga ihany koa ianao dia mijanona ety aloha ety ty toroteny ty zao fampianaran' zao inona ny toy isan-kerinandro manomboka amin'ny volana janoary ita sitrapolo tombo dia isy fampianarana ho atao isaky ny aloha tsy teny andro fa isy andro indray mandeha isan-kerinandro amin'ny atoandro entre midi et deux anaovantsika fampianarana eto amin'ny vilika zany misy salina efa nietreretina efa plus ou moins efa nomeny tombo dia ho arakareo eny any tahaka nanarahanareo amin'izao fotoana zao ny fisian'izay fotoana zay inona le izy ho fampianarana atsika ho fampiorenana atsika zany fa tsy mety kora malforme malformation tsy mandro tsara amin'le sitrapon'Andriamanitra inona ny tazonao anatin'izay mba ho voaforona bebe koa anatsika foana Jesosy ary efa atsika miasa tsara any amin'izay misy atsika rehetrarehetra mba hiaina amin'ilay famarinana trantsika dia zay zany ny zavatra isy amin'ny voalohany taona roapolo sy roa arivo fampianarana ilay mandeha isan-kerinandro entre midi et deux mba tsika eto amin'ny ville zany ho avy fotoana misy toerana any amin'ny périférika rehetrarehetra any efa napetraky ny tompo atao anaty zany mba hipartana zany satria ny fiangonana dia natao andeha fa tsy hijanona fotsiny amina toerana ray manjary tsy mampitombo azy zany manjary tsy mampivelatra azy zany fa mandeha miparitaka dia zay koa zany ny taona roapolo sy roa arivo dia taonan'ny croissance sy ny multiplication amen azonao hoe zany resaky zany fitombona sy partana amin'ny anaran'i Jesosy zanak'Israely nasaina nandeha fa tsy nataony zany nafoana teo ny fiangonana ny apôstôly saika tamana reny tao Jerosalema tao dia nataon'Andriamanitra misy ny fanenjehana manipartana dia tsy miakona ray tamana foana amin'ny toerana anankiray dia hijanona reny foana fa ataony tomparitaka tsy mba hiparitaka ny filazantsara amen mielehibe amin'izay dia izay le vaovao tsy mifantatra vita zany fotoana androany maraina mbola misy fotoana rehefa amoroa rehefa avy eo raha sitraka ao mbola hiverina ny amoroa dia raisina mpitiavana ianao raisina tanatro raha tomboka efa misy programme hafa fahasoavany tompo alemo aminao ary hotanolonaka ny fonao hitehirizanao azany teny rehetrarehetra zany dia ndao tsika hiary hivavaka ndao hitsangantsika dia hivavaka misaotra raha iny amin'ny fataterahana fotoana teto androany fa ianao naneo zava-magaga arak'izay sitraponao
nanasitra rano marary ianao nanafaka izay voafatotra ianao navavevaka ny olona ianao nanositra ny olona natsoanao ianao ary niasa tamin'ny alalan'ny teninao anao nanamasina ny tsirairay avy fahasoavanao Jesosy Kristy ny fiadananao ny fametraponao ho amin'ny tsirairay avy manomboka izao ary mandrak'izay nao hitahiry azy eo ambany tana maherinao ary tsisy ahobaka azy eo ampelantananao. Alleluia. Amen. Amen. Tsy voaray tanana daholo fa atao koa efa tianareo dia mikopakopa tanana anareo saluta ny Jesosy na manaraka anay mba fahasoavanareo mba fahasoavan'ny tompontsika.